Tsy natokana ho an'ny olon-dehibe ireny intsony amin'izao fotoana izao ny fankafizana ny zumba fa efa zary raika tapisaka ao amin'ny ankizy madinika ihany koa. Ty fanadihadiana iray ity dia hoentina ampisehoana amintsika ny fahaizany manao ny ankizy ao anatin'izay taranja zumba izay. Tsy ny olon-dehibe irery ihany no mankafy ny taranja zumba fa efa manomboka tafiditra ihany koa ireo ankizy madinika. Noho izay fitiavan'ny ankizy ity taranja zumba ity ary no nisarika ny madame Lalaina hampianatra manokana ireo ankizy izay tsy mifangaro amin'ny olon-dehibe. Hatramin'izay zany efa nisy foana ny zumba ho an'ny olon-dehibe teto aminay izay antsoina hoe zumba fitness dia hitanay fa betsaka ny ankizy izay manaraka indray aman-dreny foana manao amin'ny zumba fitness kanefa izy io tsy natokana ho an'ny ankizy izay tsy mety ho an'ny ankizy dia noho izany dia nanokatra zumba nanao formation na zumba kids zumba ho an'ny ankizy dia sokafanay izy compétition dia resaka mariariva. Tena mahasamihafa anazy ny olon-dehibe manaraka fotsiny ny ataon'ilay coach aloha fa ny ankizy ampianarina anazy mihitsy miparehetra ampianarina azy ka hatramin'ny farany dia hira voalohany ataony. Ho an'ireo ankizy kosa dia noho ny fahitan'ireo olon-dehibe milalao ny zumba no nahasarika azy ireo. Ino no tena mahafinaritra an'ilay zumba? Mampazoto anao manao an'ilay izy? Ino no tena hitanao hoe mahafinaritra miaraka amin'ny ankizy ve sa misy antony hafa? Mahasalama, mahatsara bika ary mitaiza vatana, fanatanjahantena feno araka izany ny zumba.